Analakely iny dia tena feno tena be olona be mihitsy ary izay ny tokony jerevana manokana ny resaka fanabeazana izany satria be loatra le ankizy tena rehetantsika zao dia be le ankizy ary tokony satria io le hoe fahantrana miteraka fahantrana le satria maro amin'ireo renim-pianakaviana no tsy miasa nefa maro anaka lasa manano sarotra na ny fitezahana na ny fanabeazana na ny resaka fahasalamana dia izay zany ny tokony ho jerevana manokana ary izay moa nefa ataontsika lahara-pamena eny koa ny hoe fanabeazana izany. Tsy fantatro fa na tonga an'iny dia okazava dia izao nandeha tany Toliara zany Rajoelina dia nahita an'ireo zaza marobe nandehandeha teo an-tsena izy dia hoe be loatra le zaza eto Madagasikara nefa tsy hainao na zaza firy isan-trano io, tsy hainao na firy mianadahy io fa tonga dia hoe be loatra tokony foanana ny zaza malagasy. Izany nanana izany fisainana zany teto an-tany Bill Gates hoe be loatra ny zaza teraka eraky ny Afrika tokony anaovana fanabeazanaizana ny Afrika. Raha misy ny olona tokony anaovana fanabeazanaizana dia mbola averiko ihany Rajoelina amin'izay tsy ary teto an-tany, amin'izay tsy nisy an'io mpampahory firenena io tany Madagasikara. Faharoa Raintina manaraka ny vaovaonao, manaraka ny zavatra ambarany mpitondra ankehitriny malagasy dia sambatra amin'ny $100. Ny malagasy dia tsy mahantra fa manana saina. Ny malagasy Madagasikara tsy maintsy mandrosa zany dolo ingeny zavatra mandeha. Ianao zao mahafantatra fa ny filohan'ny repoblika any atsimo dia nanao filakevitry ministra izy niaraka tamin'ireo parlementaire tamin'ny Fakmaly tamin'ny Alarby dia nitohy tany amin'ny hoe fitsidihana foto-drafitrasa amory olona iverina ao Toliara izy amin'ity farany herinandro ity amory olona anehoany angely izy zany raindina anao démonstration le mpitondra amin'izao fotoana zao fa ireo ny vahoaka mbola manohana azy fa resaka fotsiny fanakorontanana ny akoatrin'izay indrindra fa nataonareo mpanohitra satria ny vahoaka dia amin'ny amaroan'ny olona zany dia andrefesany fa mbola manohana sy matoky an'izao fitondrany zao hitondra azy any amin'ny lalan'ny fampandrosoana. Izay ny eritreretina ataoko tsy maintsy man'izay nge mampitondra azy. Soma mahafinaritra ty araka nefa natsidika omaly dia manambahintsika mivantany eto dia Andriamatora Joarson Félix fantatra maro amin'ny anarana hoe Raindina. Miarabanao aloha Raindina tonga mivahiny eto amin'ny Top Radio amin'ity marainy ity. Miarabanao lay aman-dreny miaraba ny teknisianina samihafa koa dia miaraba ny mpiaino rehetrarehetra. Eny ary Raindina dia isan'ny hoe nanamarika ny vaovao tatao anatin'ny 27 ora zany indrindra tao aorian'ny taontsika hoe tsy patserovana ny 27,700 tolona moa no resahana azy tamin'izany fotoana izany fa mbola tia anontany Raindina hoe tena tolona marina vely izy 72 ary raha afaka fitinina foy nanana niraikitra tao anatin'izany ve Raindina. Ny sosan'ny zavanitranga tamin'ny mai 72 aloha dia tolom-bahoaka azo tolom-bahoaka tsy teto Antananarivo ihany fa manerana amin'ny Madagasikara nisy fietsehana daholo ary mahatolom-bahoaka azy dia ny tombontsom-bahoaka sy ny tombontsom-pirenena no tolomana sy niketrehana. Zay le 13 mai 72 ny tenako manokana dia mpianatra tao amin'ny lycée Galeny tamin'izany fotoana zany lycée Andohalo izy zao terminal tao tamin'izay tena nieritreritra mihitsy ny hoe nilofo mihitsy mba azo baka zay ny tanjona satria talohan'izay tsy nianatra tao fa mbola tany amin'ny lycée tany amin'ny collège Paolin'olona fa hoe mba azo baka dia Paolin'olona tsy lavitra teo fa akaikeo ihany tamin'izay mba azo baka ny tena tanjona tao dia nitranga moa ny teny akatsy mbola tsy taitra zay dia ny mafy ihany ny teny akatsy nitrangana ny teny be filetarana efa mijerijery zay fa nanisany tena nanetsika anay nisy keo ny classe de 3e nanao grevy satria tsy d'accord tamin'le hoe sina concours hiditra seconde dia nisy efa misy fietsehana be mihitsy ny grevy ny 3e ery amin'ny Antananarivo
efa nisy hetsika tam'izay de eo koa de tonga moa mifanetanana avy aty Akatso avy any Akatso makasika an'le tolona de ny saina ihany defa nieritreritry ataony ray klasy hoe zay aloha za tolona herinandro sy tapabolana tsy lasa aminay fa ohatra mihitsy misaoty lo mibaky fa miempotra mibaka de za cause zay fa raha mbola isy baka nefa ny tolona tsy mety kantsy moa efa tena nady adina de o tena tolona enjana be ty de tonga de nidroboko zay ary laniny mpianatra filohany komity ny grevy tao am'Galena iny tenako tam'izay de nitondra ny mpianatra ny vory tao niady proviseur am'zany proviseur vazaha de niady teo de nitarika amin'ny mpianatra raikitra ny hoe idina an-dalambe idina eny Ambohijatovo de d'accord ny fanresaka ny d'accord ny Rabeazy Velo d'accord Jules Ferry teny Ambohijatovo zay tao zay nanao fiaonam-be mpianatra de raikitra de ny ampitsiny de tsisy mianatra tsony fa eny Akatso de tonga anaky eny Akatso am'izay de tany amin'ny voalohandohan'ny volana May tany io zany fa mbola tsy le 13 May io mbola tsy tany amin'ny 13 May fa antana voalohandohan'ny volana May tany de zay no natonga anay de eny Akatso ary teny Akatso indray ny tena koa de tafiditra tao anatin'le hoe commission d'étude nankasika ny fandalinana satria every fa teny Akatso misy mpianatra be da be zany Antananarivo tonga teny daholo de ny zarazaraina isaky ny anao séminaire isaky ny efitrano samihafa misy efitrano telopolo tonga many efitrano de isa-maraina izy isan'andro de misy système resahana mpianatra amin'io fa tsy mianatra fa tsy mianatra mpianatra amin'io de misy système resahana zany hoe zao ny dinihana de ny dinihana ny lafiny économique ny lafiny politique ny lafiny culture dinihana tao no setry ny fiarahamonina rehetra tam'izany de zito amin'ny étude nanomana tracte ho alefa isan'andro ho dinihany mpianatra zany hoe tiako lazaina ny antony insisteko iny de mpianatra tsy tongatonga foana fa tonga saina ary vofana no netsika zay indrindra matsinge raha indina ny tena tiako atongavana satria eo zany loha amin'ny lafindray de hoe ny fampianarana ny fanabeazana de efa trany am'izany 50 taona lasa mahery zany nefa hoe zava-dehibe io ho an'ity fireneny ity ary mila apetraka amin'ny toerana satria izay hoe no avin'ity fireneny ity ny mpitatana rapitso ny feny lafiny toe-karena ny mpanapaka sy ny mpandidy eto de miainga avy ao anatin'izy fa ny zavatra misy ingarendina ty amin'ny 50 taona mahery ty aoriana mikasika an'izany de hoe mbola misy zany zao vondrona mpanabe mpampianatra aminazy io vonjeo ny fanabeazana vonjeo ny fampianarana de eo zany le mba nytany ingarendina hoe tsy mbola mahita anareo zany hoe tonga ery amin'ny placen'ny 13 May mbola tsy mbola hoe fa mba tokony hipetrapetraka mba hoe mivalim-babena no atsiaro venareo fa tsy tafita le tolona matsiaro venareo fa verimaina andalatsika mba atsiaro venareo fa hoe diso fanantenana ao anatin'izy tena izay teninao zay mihitsy satria zay nandray andraikitra be tamin'iny afatatrainy natao misy manko ny olona hoe téléguidena zay no da en toute conscience zay nanao an'le izy de fatatrainy lanjana ary mampitarika anay de rehefa mahita ny toe-javatra misy am'izao fotoana zao zay de tsy manaiky ny sainay hipetraka fotsiny fa tsy maintsy miteny o zala tsy mbola tratra ny tandronitsika niembotra aza ny firenena ka tsy azo avela am'izao eo mihitsy ilizy raha indina olona ve le olana rafitra ve le problemo sa le hoe le fanatotoloana zay tsy ahafahantsika misy ihany koa fa difitra ao anatin'ity onjabe any ranomasimbe indianiny ity isika mahatonga zany rehetrarehetra zany ao daholo zany resanao zany rafitra zay ndre resaka mpanao politika resaka rafitra mihitsy ny tsy mety eto amintsika fa de apiny le olona le rafitra nge raha tena mandinika ianao tonga ny republika voalohany ny président zany efa fatitra fa hoe fanjanana tany vaovao iny nytoy mba nahazo enaky ny efitra kely tamin'ny androny ratsiraka nefa ny mbola niverina tam'le vo maika niverina ihany le fand tsara nge ny hevitry président Didier ratsiraka bokomena tsara mihitsy fa zay nge tsy tateraka betsaka le sakana tsy tateraka le izy de tataorina de miverina foana tsy miara tety mihitsy zany le fanjanah tamin'ny frantsay
aza am'izao fotoana zao anazy daholo reo banky reo anazy no nasa lehibe samy hafa eto voatanina ny toekarena le macaron tonga zay nisy olona valopolo mpandala iny nanao contrat à gauche tsy niaky tena am'izao miao contrat à gauche contrat à droite vao mainka nyana mafy le fanjanatany de tao anatiny raha ohatra hoe tany amin'ny fito amby efapolo sy sivanjato sy arivo ny tolona ny zoky ray aman-dreny amin'ny hoe iverenan'ny fahaleovan-tena nanantsika ny tena fiandrianana zay efa teo amintsika taty amin'ny empolo sivanjato sy arivo zany hoe averina amintsika ny fahaleovan-tena raindina de teo anelaina teto amin'ity Madagasikara ty ve zany de tsy nahavolavola mihitsy ty tandrazana ty koresahana zany de hoe nijoro eo amin'ny tombotsoa an'ity fireneny ty na amin'ny lafiny toekarena io na amin'ny lafiny politika io na amin'ny lafiny io satria miainanao zany zany sy ny faneho-kevitra ao arahako tsara ianao nenevindreo tambazotra sosialy mifaneho-kevitra sy ny zavatra nijoronao to amin'ny tolona maro samy hafa zay tianatianany anao tena hoe mbola diso fanantenana satria isany nametraka raha ity fitondrany ity anao de anisany nametraka an'io anao anisan'ireo nametraka an'io anao tamin'ny 7 de nefa zao zany zao le zava-misy de eo zany le fanontaniana mipetraka hoe inona zany ny tena atao ambadika reny hetsi-baoka sy tolona reny natao iarovana tombotsoa an'olombitsy fotsiny vely izy satria ny élément déclencheur an'ele 2009 gna de hoe ny fanakatona ny fitondrana tamin'izany fotoana zany ny orinasany Andriamatoa Andry de ny Viva anisany ohatra hoe ny nampitselatra n'le izy zany de zao menazy ny ataontsika hoe ny fitokisa ny olona zany ampahany maro ta malagasy io nefa le situation fanambaranao teo hoe vao may mitsotsorika le Madagasikara ary mbola mieloelo foana ny frantsay raha ohatra azoko tsara ny tianao marina ny teneninao fa tena anisany nametraka ny fitondrana radiolysy any tamin'ny 2009 fa za koa mbola teo anisany nametraka ny ravalonmanana teo aloha 2001-2002 anisan'ny tahaky zany tiako arivo zany tamin'izany fotoana tena mifaritra misy anay zany président niny faritra fisasina voalohany zany tatanazy to anatin'ny tiako arivo tamin'izany fa zay le izy niandrandra zavatra betsaka zay tamin'izany ravalonmanana zany de diso nanao zay tokony atao zay anodinana azy ho tsara kanefa tsy nety mitsy de iny tonga tamin'ny 2009 iny nanoana za monima nge zange monima foana tamin'ny azaka tamonja jona nitariky monima tany tam'za mitariky monima tany Tamatavy monima foana nge taloha de avany andafy de tia de monima de nandeha de iny nanona monja rindefo izy zay no nisanjany niazaka tamin'ny monja rindefo tena tamin'ny 7 février tena de nabotsiroatra iny niaraka nanao coucher-vous tamindreny de niaraka atao primature zay conseiller atao fa tsy netiko tonga de jampertona de mivadika sady jeune ina ny tena atao ambadiky n'le ny zavatra ina ny atao ambadiky le izy hoe lasa ny olona mako hoe natao sorony monja roa indefo nena zavany tsy mahizazy radiole tsy nahidika izy fa le mahizazy ny radiole mihitsy tonga de efa nanomboka seho ino maizazy any radiole tianao teneniny eo hoe tsy lasa iara-iasa amy vahiny zay iara-iasa amy vahiny fa tsy tena vonona ananga amondona an'le malagasy anao fiarikarena na ny ambanivohitra na eto mba ahafahana mandroso tsara fa rehefa mianao azy nge raindina tam'zany resaka bois de rose izy ny izany de nisananao ny bois de rose eny le vola azo nefa ny tsita lasa lasy personnel le vola azo tam'le bois de rose misy fahefana mpanaramaso kosa ngeo raindina ny solombavam-baoaka tam'izany fotoana zany moa natsangana ny CT sy ny CST tao anatin'ny transition zany no nisany nahatonga anay niady tao primature tao de hoe tsy mety nilada tamin'ny jero ty bois de rose lasa tsisy izy ndray zany test nefa zany fa enjana loatra ny président tonné de nasoronytsarande hitany hoe tsy hitovy mihitsy le lalana le de teo zay de nanomboka nanohatra ny Andry Rajoelina nanomboka tany le fanoheranareo zany satria nareo versese tsy hoe versese fa tsy araky le fanovana tiany atao tokony atao no nataony ny zavatra ny fanarana vidécline asublan fa tsy nanaraka an'iny izy
tsy hoe indre mandeha tsy nanaraka izy fa nisy ady hevitra misy conseiller firy ao anatin'ny telo volana efa-bolana mifanevy fa tsy mety mitovy mihitsy le hevitra tsy andeha amin'ny lalàna zany hoe tsy nitovy mihitsy zany a mahazo arivo sy ambotsoroa raha tamin'ireny fotoana reny nefa samy malagasy ngeny no nanodidina nareo zao malagasy nanodidina praministra tamin'izany taona zany a taty ambotsoroa zany nisy malagasy ny tao ambadika mihitsy le hevitra tsy nitovy le hevitra satria misy zavatra be dabe any detay ngamba tsy verenako eto fa be dabe ny zavatra nitranga nataony hoe tsy tena anao fanovana ty rangahy ty tsy resaka seza fotsiny fa tsy tena anao fanovana le rangahy ty de zay no natonga anay be deabe ny ataontsika hoe za tsy teny hoe plateforme fansehatra zay nitolomanao tao aoriananireny 2009 reny nahitana nle hoe fanorenana fanarenana ny fotony etsetreetsetra niaraka tamin'ny ripety pastera ripety rakotoniaina nisy samborona nareo tery ripety moa zany tena voasambotra tao fa fampitiadavana mihitsy ny banderole anetinareo tery akaiky ny chambre de commerce tadidiko tsara tamin'ireny fotoana reny raha indiny tena le pavea niditra mihitsy de nefa ka zany niezaka foana zay zany nanangana an'le RMTF zay zao malagasy titre fanondrena fotony de avy eo zay nanangana ny ACFI etsika fanondreny fotony fa de niezaka foana zay a ny antokonay zany mba anambatra ny ezy zay tsy tapaka taminay mihitsy zay hoe andao anambatra ny ezy anao zavatra de fanarahana zavatra tao ny anay nisy tamin'ireny lody be nisy fotoana tapabolana mivozo foana miazaka kondo daholo de misy olona zato tao avy amin'ny atoko samihafa avy amin'ny atoko samihafa hoe inona anao tao namoaka programme zay nia zany anany toatsaina mihitsy hoe tsy miaraka tsy miaraka rapona fa tsy maintsy misy zavatra ifanarahana mazava zay vao miaraka fa nanino reny maty akarana ny raidina zay nge le fanontaniana zany zao e ino maninona lizany maty akaranany a nandeha reny a nandeha ny ACFI tery amin'ny président Ratsizaka foana mivozy asa tadidinao eny fa efa aveo a tsy nitovy ny hevitra nisy spitsikilo ve tao nisy nandairany volana nampisamasamana ve nareo sa hoe ahoana nietsaka ny fanondrona de tsoriko fa nanangana ny RMD manotenako fa efa tsy mifanaraka efa hoe raha valimanana natao président de niala tsy nitahotrika hoe raha valimanana ao ami'tadika anty tsy nanangana anty satria efa nisy foana nge ty fa tsy nialaka tamin'ny tima mihitsy fa raha mbola raha valimanana ao nataonao président de tsy niala de niala tsy RMD zany namozona ny RMD io zany ianao a resaka personnel tamin'ny valimanana sa le hoe tsy fatatra ohatra miposika le zavatra ataony tima de fa azavaika aminamina nefa tsy nisy vidina volana mihitsy tao afaka mijoro am'zany am'zao fotoana zao ty mivola fa raha valimana hoe ifidy président zany nanoana hoe aloha tapera natao président le RMD resany io tam'zany nangana foloany RMD de misy mamanao risy mihitsy anteny anarana tonga am'zany tonga amin'nisy vola hoe zaraina vola le participe membre tao a iteny hoe raha valimana zany hoe raha magnenanao zany zany de misy olona hoe amin'ny mpanao politika sasany eto Madagasikara zay le hoe titre hoe zany no zay ny tena zava-dehibe aminy ao anatin'le izy fa rehefa mahazo le titre izy a se zavatra iombona na am'le resahana hoe ity no mampiray atsika ho amin'ny tombotsoam-bahoaka tombotsoan'ny firenena adino ary ka zay foana le olana teo amin'le famondrona kizy zay niezaka foana ny tena koa hatram'zao io mahatonga ny mpitondra ankehitriny fa hoe faible nareo satria ianao moa zany zao ato anatin'ny fianakavianabe ny mpanohitra hoe faible nareo zany kio am'izao fotoana zao ao anatin'ny fianakaviany be ny mpanohitra zava-misy ake verina amin'le tamin'ny talata moa ia trésime resanao io jery eo vo reny niendrika jadona ataon'ny fitondrana efa endrika jadona nge zany efa manomboka natao fascisation du pouvoir fa ahoana moa lisa naroa nitondra taratasy fanomezan-dalana avy amin'ny autorité nisolo tena mpanjakana eto amin'ny préfet zany ka jadona inona lizy iraindina fa sao de mba hoe anao zany mba teanisy mayonnaise kely ao anatin'le izy misy olona efapolo zay de manina sakanina fa roapolo ihany zay nge le teo hoe roapolo ihany no maso miditra de olona roapolo zany nijery fotsiny izy lavitra izy telopolo taolo zay isaky ny trésime nametraka voninkazo tao mbola tsisy an'izany hoe roapolo no miditra banderole izy nandritry ny telopolo taolo zay make mitondra banderole foana le izy ve zany raha indina hoe
raha mamme alalana anareo ny préfet teny atoerana zavatra avatra am'trano efa tsy mifandray toromarika ntsony ve le tompahefana sa inona le zavatra misy manao exe ve zany samba te hisongadina ny sasany sa hoe sa mampidrabaka koa le mpagnome alalana anareo tsy haiko aloha le izy fa nitenako mihitsy nataona préfet de miresaka monsieur le préfet ozy izy hoe tandremo kosa le resaka politika be tonga tena maly azy satria zany zavatra resana zany efa nomeny an'ny syndicaliste koa tamin'ny premier hoe nareo afaka manao hetsika fa aza manao discours politique de soatany mihitsy zay de ho zako azafady monsieur le préfet oa mai 72 a resaka politika raha tsy azy tsy maintsy resaka politika zany sarotra ny tsy anokapaty ina moa zany le tena message tianareo mipasena navotra tamin'le hoe tsy sarotra ny tsy teny resaka politika tamin'inny tamin'ny 13 mai ny resaka politika tiany ampatsivona de zao hoe zao ny zavatra nitakitsika fiandrianam-pirenena fampianarana mitovy famahona tsisisa tsy tratsy any tanjony zany am'izao fotoana zao vo mainka miembitra zay fotsiny inge ny tianaepatra zay tiana ka efa miembitra tokony manetsika anareo vahoaka sy hitanao zay atao raha itina manaraka ny vaovaonao manaraka ny zavatra ambara mpitondra ankehitriny malagasy dia sambatra $100 ny malagasy dia tsy mahantra fa manana saina ny malagasy Madagasikara tsy maintsy mandrosa zany dolo nge zavatra mandeha ianao zao mahafantatra fa ny filohan'ny repoblika any atsimo dia nanao filakevitry ministra izy niaraka tamin'ireo parlementaire tamin'ny fakmaly tamin'ny alarbi de nitoy tany amin'ny toe fitsidiana fotodrafitrasa amory olona iverina otuliary izy am'ty farany herinandro ty amory olona any ony angely izy zany raha indira nanao démonstration le mpitondra am'izao fotoana zao fa ireo ny vahoaka mbola manoa anazy fa resaka fotsiny fanakorontanana ny akoatrin'izay indrindra fa nataonareo mpanohitra sy ny vahoaka dia am'le amaron'ny olona zany de andrefesany fa mbola manoana sy matoky an'izao fitondrany zao hitondra azy any amin'ny lalan'ny fampandrosoana zay ny eritreretiny ataoko tsy maintsy manao zay nge mampitondra azy tsy maintsy manao an'izay izy fa mampanohitra raiky de ny contraire zay no ataony hoe mitondra manazava amin'ny vahoaka hoe tsy mantsy izy zao zavatra atao zao zao fahantrana zao tena fahantrana zao karamakely zao tena karamakely zao fiandrianam-pirenena tsisy zao fa mivahiny no manjakitina tsy izy tsy maintsy miezaka manazava an'izany zay ko no andraikitra andraikitra no miazo sezany azy de andraikitraiky no tena tsy mety io zavatra io zay mampano ny tiako lazaina fotsiny de zao efa jerevo nietsika nisy hatram'izay fa teny hitanao mihitsy hoe mandeha makany amin'ny jadona le fitondrana tsy mahazo mivorona reo raha tsy mahazo alalana tsy an'izany ange taloha midina eny an-dalambe ny makalalana fa fivoriana zany tsisy lalana tena miteny an'izany hoe nampiazina teo aloha midina an-dalambe makalana de makalalana zay mametraka voninkazo fa tsisy zany hoe fivoriana no akatahana lalana zany hatram'izay zany hoe zany nge tena fa jadona am'le famonoana le liberté démocratique mihitsy tsika ty émissionnareo ty zao tsy fantatra tsy inato mety ho interdisena tsy mahazo olona zay nga mahazo mpanao gazete tsy mahazo makampanohitra nareo iteny mety tonga am'izany ange io raha indina tao anatin'izany fotoana zany mpanohitra naneo hevitra foana nareo tafita sa tsy tafita ny efitra ny andrefesana azy anankiray de ny fifidianana nisy fifidianana vao natao teto tany amin'ny 3 fifidianana be ny tanàna farany teo volana vitsy lasa efa bolana teo zay fa naninona ny tsy raha ohatra ka rugby izy de maninona tsy mety transformer mihitsy tsy tonga ny ese ary tsy transformer mazava loatra ka voalohany ramose le lalam-pifidianana mihitsy ny tsy mety fanaovana lisy mpifidianana mihitsy ny tsy mety hitanao de amin'ny ordonnance be da be regny le lalam-pifidianana mihitsy zany ny tsy mety ary efa injato zay ngamba ny teny an'izay ary efa nisy proposition de loi napetraka teny primature sy teny pirenena hoe zao ny fomba nivana ny lalam-pifidianana io fa tsy mety nareo mbola momba an'le tsy manina fa eo ihany seni sa hoe averina ny intérieur ny organisation seni fa le evero zay sy fotsy zao maka ohatra tamy 2018 izy le filohan'ny seni batoni eny tsy tadiditsony ery rakotomanana izy
lazy izy tamin'ny 2018 izy micolbert tamin'nisy conférence de presse nataony eo andala nalovana ny liste biométrique zay zay ozy izy 2018 io aitsy fisy taona après tsy hita le liste ny fangatahany atraminy ela de liste biométrique io carte d'identité biométrique liste biométrique zay no afahana manadio le liste mpividana tsisy vity zany be da be ny zavatra napetraka mahakasika an'ny hoe lalahy-mpividana tokony fisiny tokony hoe isina tribunal de référent tribunal électoral de référé hoe tratranao zao hoe iny eny ny tobiliny chef district efa manao propagande tratranao hoe ny azonao sary de tsy manakery le sary aloha zao azonao sary iny hitanao proof entiny amin'ny tribunal vita amin'ny fividana voatsarainy zay ny tena chiffre référé eo defa misy sentence de tsy manao an'le izy tsony tiako lazaina am'zany hoe le fividianana mihitsy tsy mety ny fomba fanaovana azy faharoa fa nareo nge rehefa tonga le fividianana mandray anjara de micautionner le zavatra eny nge nareo raha idina zay nge le faharoa ny tena olana tam'le fividianana de zao ny namana député Yanitra Yanitra Zafy-Manatsoa tamin'ny fividianana député tabataba be mihitsy hoe eto amin'ny faisana voalohany zao ny alabaty zao ny mosoka misy mipily ny tabataba an'izany eto faisana voalohany Antananarivo izy mipototry ny administration rehetrarehetra izy mity inona mitranga ny kandreo any Betroka any Ambilibe any any ary ny tonga voalohany voka mpividianana noho ny eto azonao miany zany vao mainka pira mbola mahita azo mihoatra ny zato isan-jato inona ny tiako lazaina am'izany tabataba daholy ny olona tamin'ny législative tamin'ny municipal indrindra ny tiany hoe feno alabato feno osiko inona nefa nataony avy eo miady izy tsy miady izy nangina tam'le municipal farany teo fividiana be ny tanàna Antananarivo na tamin'ny législative na municipal tsy niteny izy teny fotiny hoe misy alody zay tsy misy action nataony sofi zao tamin'ny tanony tany sofiatsisaka tamina vatomandro oana fiatsia nietsika be tsy nanao zany nefa nisy manan'olona mana candidat era Madagasikara de zay zany olo antsika ina ny ayahinareo tao anatin'le izy azonao atsaina anaraka doka kely tsika de mitoy ny hevitra aoriny zay klasitoko vavy mbola manjoy ny fandaran'ny top radio anao anatin'ny fandarana be miray fotoana koa eto andraisina ny antsonao mpieno zany raha ohatra ka ty andray anjara amin'ny adevitra iarahana amin'ny vahiny ihany koa Radioason Félix na Raindina Lipivoarana zay no vahintsika izy moa dia mitarika ny antoko solide zay le izy ary tao anatin'ireo ataontsika hoe vovonana maro samihafa zay isan'ny nikatsaka ny amin'ny hoe fanavozana ifotony efa misy antso very technicien ny ampiandrasana ny antso Raindina mandeha moa ny efa misy antso izy ny technicien de alolo raisitsika izy de mifanaraka tany amin'ny adevitra fanaovana eto mankasitraka anao ary miaraba tompoko miaraba tompoko miaraba efa ela tokoa mandeha hoenana miaraba vahiny fa ela mandrahoetsana zany hoe zany zavatra misy aloha atram'izao de manongana koa misy zany rehefa ohatra hoe tsy misy tena anaty azy fa zavatra tena hitako hoe raha izao fitoetrany de tsy ampy fitondrana teny moka satria tsisy solidarité afaka hidirany zany ny zavatra rehetrarehetra ohatra zao izy hoe tao monjalondefa nge zavatra efa tsy tafavokatsony taloha de nanantananitra tamin'ny séance fa tsy tafiditra am'izany de mao zany zao miarandavaly marina satria misy toerana tsy azonao tao de be lefa anaratiana hoentinao atao tsy de ndafapandrofona loatra ny tena hitako hoe mba hanao an-tsainao fa hoe ahoana ny azamona an'le toerana ka raha fijeriko azy ianao zany de isan'ny mpanao politika tsy hoazy toerana mihitsy na robina ka na robina satria ny mpiarany ombonanao rehetra tsisy mahakasitraka anao zay loha fijeriko azy hoe inona zany zavatra andeto ataonao am'izay mpitangan-javatra eo de nefa tia fadolo zany ka raha zany zany ohatrany hoe lafa indray tokony apetraka amin'le toerana misy anao amin'ny maha-présidentanao io satria tsy mahomby ohatrany rehetra koa ianao amin'io de tsy fantatra hoe iza zany ny olona mety miaraka aminao mbay ianao fa zavatra hita raha hoe tsy mety zao fitondrana zao satria nametraka azy ianao de tsy nahazo toerana zao de anongana azy eo lay de
dia tsaky indray hoe zavatra hita fa tsy mahomby zany zay fa misaotra ndao ary eny ary afaka tonga dia mamaly avy atrany ianao Raindina raha ohatra misaotranao mifanamaly anao za aloha tsy mbola nitady tena nitady toerana zany za tamin'ny 2009 fa conseiller amin'ny premier ministre dia zay dia za anatina antoko politika dia ny antoko manapaka hoe ndao hiala amin'izao fitondrano zao na sorona aloha monja indefo dia nanohatra zay tsy zangy no nasorona fa monja ny antoko premier ministre nasorona dia miaraka miala amin'ny premier ministre antoko koa dia miala tao zany hoe tsy décision personnel zany fa décision ny antoko décision d'adjoint nanala ny monument tao amin'ny fitondrano eny ary zay zany tsy mbola eny ary miarahaba tompoko salame salama toko tompoko eny tompoko miarahaba tahiranga tamin'ny fotoana nidirany gasikara fetsoko amin'ny tompoko mba edakanita fa tafitraniky manitra tena zay zany ny gasikara fetso zany raha say tamin'ny fa zay moa mety afanontaninako tamin'iny tamin'ny fitao iny dia gasikara fetso zany makay tamin'ny fanohatra fa fanaraka fitondrano satria mantsy raha fahafantarako ny gasikara fetso dia tena tena nanitikipika tsara azo ely izy zany fa rehefa lasa député izy raha ngaty hafa ny zavatra nataony e efa antanina faharoa ny gasikara fetso iny hoe tamin'izy ny latsaka mera nilady fa vola detavina tany arehetrarehetra tany latahany mera rehefa ny latsaka député ndray raha ngaty tana mbola be amina miliarany latana député dia mamampantateny kaizanay zany gasikara fetso iny nahita latana député ary izy tena raha fahafantarako azy tsy mpanohatra izy fahafantaraka fitondrana fahafantarabelatina nga le gasikara fetso na ny eo ambodiko tany fahatsifisa zay zao lasa tsony dia okiranga azo eny ary fanontaniana mety efa mivahiny hafa talohanao moa zany ngamba mety tsy dia tena midiranay fa namaly an'izay ihany izy tamin'ny fotoana nidirany teto fa mino fa voaraina zany satria mihainao antsika ihany koa izy amin'izao fotoana zao mivahiny eto Raindina fa misy antso manaraka andray hono eo dia horaisiny izy miaraba tompoko tapaka Raindina ny olona nge zany miantso ianareo zany aloha zany dia tsy azo fitondrana mihitsy fa nareo dia tsaka ny mpitondra foana nareo raha zao fandehan'izao satria tsisy firaisan-kina ho anareo aty ivelan'ny fitondrana zay teninao faran'izay ny zokobe no raisiko zao zava-misy amin'izao fotoana zao dia mitahaky firaisan-kina ny mpanohitra rehetra nametraka teo misy jadona ny idina zao raha vo tsy miady amin'izao jadona misy zao tsika mivondrona miady amin'izao jadona zao dia ho raisiny tsiraray dia ho pitehany tsiraray tsisy zavatra ho vita mihitsy vo mainka izy janona eo ka raha tsy mahay mivondrona sika mpanohitra amina foto-kevitra mazava sy milamina dia tsisy zavatra androfy eto mbola anjaka ny fizarazara zay mbola tiako lazaina amin'ny namana samy hafa teo hoe toerana tsy nitady toerana iny sady tsy mila toerana amona azy zay na plus besoin ndao ary misy antso manaraka koa miaraba tompoko allo salama e allo tsara miaraba raga miaraba ny bahiny miaraba tompoko ya lasa toko mbanimbany ya allo eny ary magnanao zay ya miaraba ny toko radio fa miaraba ny bahiny zay mihitsy le izy ohatrany le teneninao teo hoe ady rehefa ady zany natao dia alotsy tsy asiana sentiment vo misy sentiment tsy mety eo ohatrany fitondrana amin'izao fotoanany mamihitra ohatrany hoe be ny tanàna zao be tanàna orange dia tamina zahoana ny foniny olona hoe asorana ny mpivarotra dia tonga teo amin'iny izy dia efa nahala orange le mpivarotra dia miverina ihany le mpivarotra entina amina sentiment ohatran'izay le izy faharoa manarakaraka zany ny tao zany na ianao mpanohatra vahiny mba nanolo-kevitra taminareo tamin'ny andrima togasikarakoe mpendriko koa tena tsy mety ve mandeha any Tuléar ianareo mamory vahoaka ny filoham-pirenena dia meo koa nareo mamory ny pomba base Tuléar izy eo dia tsy pomba base Tuléar koa izy eo ampiadana andapolo tsy mila lalana any amin'ny préfet zany samy zanako filoham-pirenena daholo na mpanohatra na ny olo filoham-pirenena dia maneo an'le hevitra zay hoe tia hevitra izay